famonoana anay système anticorruption ny FMI amin'ny famolavolana ny paikady vaovao entina hiadina ny kolikoly. Ataoko hoe plutôt ny FMI no manampy ny système anticorruption, zay ny système anticorruption no manampy ny naneo fahavonona hanoana ireo rafitra miady amin'ny kolikoly misy eto Madagasikara amin'ny famolavolana indray paikady vaovao hiadina amin'ny kolikoly ny tahirim-bola iraisam-pirenena na FMI. Anatin'izany ny fanamafisana ny recouvrement des DB moa zany reny zany le vola nahodikotin'ny mpiasam-panjakana izay efa nisy décision fa mbola tsy misy recouvrement. Ady sisika vaovao miisa roa tiana ampidirina ao anatin'io paikady io, ny fanatsarana ny ady amin'ny kolikoly, mifanandrify amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Eo ihany koa ny approche multisectorielle entina hiadina amin'ny kolikoly ara-tontolo iainana. Jerenareo ihany koa ny site web ny FMI dia efa maro be ireo firenena ny Afrika efa nanao ny diagnostic de pauvreté. Fa le izy zany tena axé amin'ny point strictement macroéconomique, indrindra moa zany fa ny recette sy ny dépenses ary les aspects de la lutte contre la corruption, indrindra mikasika ny blanchiment de capitaux sy ny financement du terrorisme. Anisan'ny fepetra ahafahan'i Madagasikara misitraka izany raha ny fanazavana ny fanatanterahany fanjakana ireo engagement mikasika amin'ny ady amin'ny kolikoly izay mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Satria io zany no ohatrany hoe tsy ampy ny nentina niadina tamin'ny détournement des fonds publics dia raha antsika mahita fa ao anatin'ny andro fahatelo politique générale de l'État détournement des fonds publics no ohatrany prioritaire, donc tsy maintsy misy action miaraka amin'izay ary tsy maintsy matanjaka le action hoentina amin'izay ka ataoko fa mitafiditra ao anatin'ny faika vaovao na le FRD vaovao izay rehetra zany. Ny FMI moa dia rafitra iraisam-pirenena mijery akaiky ny fitantanana ara-toe-karena sy ara-bola. Mijery ihany koa ny fanatanterahany Madagasikara ireo karazana engagement iraisam-pirenena samihafa no soniaviny. Angatahany rafitra miady amin'ny kolikoly moa ny anatanterahany FMI ny diagnostic de gouvernance. Fifidianana soavahoaka zany sy azo lazaina hoe fifidianana manakaiky vahoaka kokoa. Zay zany ny anankiray. Ny faharoa dia hoe ny ao amin'ny district ny tolera faharoa izay maha-kandida an-tena dia fantatsika fa manana olana maromaro. Ny ngezabe dia ny hoe misy an'ilay fikasana mpitondra fanjakana sy ny fomba azy hitrandraka ny orinasa basy tolera io izay isan'ny toeriny moa zany mimponina any an-toerana. Izay indray zany dia le io no mahafinometrika fa amin'ny finoa lefitra ny fikambanan'ny masokoro sampana Antananarivo ny tenako izay manohatra anio fitrandrahana io sy isan'ny tompon-tanàna ihany koa zany dia teboka anankiray koa zany izay nandrisika anay handray anjara amin'ilay fifidianana. Nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fifidianana solombavamboaka 2020 ho avy izao ny antoko otrikafo na dia isan'ireo antoko nanakihana mafy ny rafitra mitantana ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara azy. Kandida tokana no narotsaky ny antoko any amin'ny distrikany Toliara faharoa dia Eliara Bevahiny. Inona moa zany sakatsakana tamin'ny voalohany dia mazava be hoe ilay aty-bola ambony dia ambony iny ny tapitrisy ariary efa sakana izay. Eo ihany koa le resaka d'État de sans vice na le resaka fiscalité ny tenanay koa zany dia natao ny fomba rehetrarehetra tamin'izay lafin'izay zany nanakanana fa afaka niotra an'izay ihany koa moa zany izay ny amin'izao fotoana izao dia hitantsika efa misy ihany koa kandida izay namana izay endrik'indrena amin'izao fotoana izao misy ny any am-ponja misy ny mbola endrena hitanao zany fa sakana avokoa izany rehetrarehetra zany nefa hoy izay hoe ninona koa sakana ataon'ny mpitondra fanjakana natao mijoro dia vonona hiatrika hatramin'ny farany amin'ilay fifidianana vonona hiatrika sy seta an'izay karazana sakatsakana ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny fomba azy izay. Manakaiky vahoaka kokoa ny fifidianana ho atao amin'ny volana meo avy io ny otrikafo ka izay no mahazava-dehibe ny fandraisana anjara aminy. Nilaza moa Eliara Bevahiny fa mila olona hiaro azy ny vahoaka amin'ny distrikany Toliara faharoa tahaka ny efa nataon'ny antoko otrikafo hatramin'izay. Nosokavana tamin'ny fomba ofisialy androany ny Kanté Company izay orinasa misehatra amin'ny teknôlôjia nomerika
Tanora avokoa no mandrafitra izany ary efa maro ny miara-miasa aminy tahaka ny IT University izay université tsy miankina momba ny informatika, misy ny orinasa maro ihany koa. Niara-ny aingana tamin'ny fahaterahan'izao kompania izao tamin'ity androany ity ny lalao hackathon izay fifaninanana eo amin'ny sehatry ny informatika. Maro tokoa ireo tanora izay nandray anjara ary hita taratra fa efa tena liana amin'ny sehatry ny teknôlôjia nomerika ny tanora malagasy ankehitriny. Fanjakana anankiray efa tena mivonoko tompony rehetra zany satria na ny bailleur de fonds traditionnel mpagnome vola bôja ao Madagasikara azy ila mifanina. Ny lalam-panorenana mihitsy no milaza ao anatin'ny hoe accord et traité internationaux fa tsy azo kitihina mihitsy ny fiaraha-miasa ireny mantsy tafiditra anaty convention raha tsy ny lalam-panorenana miofa ary tsy misy président de la république afaka milaza fa tsy mahalala ny accord internationaux. Sao dia tokony hiverina tanteraka ao anatin'ny andro maso ny olom-pirenena amin'ny raharaha politika fa alohalika ny ranombary. Mbola tsy misy zavatra nitranga ohatr'izao. Miantso ny vigilance citoyenne, izany hoe tokony andro maso bokon'olona zany andro mason'ny olom-pirenena izay hany maharisy ny atao hoe traficotage na fifidianana. Mijoro mandray andraikitra mandeha mifidy dia miaro ny vokatry ny safidiny. Izay no andrasana mivoaka malagasy.